Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anio sabata 7 volana Jona 2024. Ny tenin'Andriamanitra hozaraina amintsika androany dia Ampitoroteny toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 19. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mananontany ny fahafatesana. Tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatandroanao. Dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona izay ilazanao hoe tsy sitrako izao. Dia ny tsy mbola miamaizina ny masoandro sy ny fahazavana ary ny volana sy ny kintana. Ary tsy mbola mitambatra indray ny rahona rehefa avy nilatsaka ny ranon'orana. Fa amin'izay dia angovotra ny mpiandry-trano ary anjoko ny lehilahy matanjaka. Hitsahatra ny mpanompo vavy mikoso-bary satria efa vitsy ireo ary ho maizina ny vehivavy mitsirika eny am-baravarakely. Irindrina ny varavarana kopa-droa makeny an-dalambe rehefa miha-malemy ny feon'ny fikosoam-bary. Ho taitra ny olona raha vao maneno ny voronkely ary tsy aleom-peo ny zazavavy-pihira rehetra. Atahorana ny toerana avo, fa toa misy zava-matahotra eny an-dalana. Amony ny azo amanda, ny valala dia ho tonga mavesatra. Ny voatsim-perifery tsy hanan-kery intsony, fa mandroso ho any amin'ny tranony mandrakizay ny olona, ary ireo mpitomany dia mandehandeha eny an-dalambe. Dia ny tsy mbola mivanoko fehi-volafotsy, tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran-diloilo, tsy mbola potika ny siny eny an-doharano, ary tsy mbola tapaka ny gody eo an-davaka fatsakana. Fa amin'izany ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo aloha, fa ny fanahy kosa dia hiverina amin'Andriamanitra izay nanome izany. Tena zava-poana hoy i mpitoriteny, eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Amen.